Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio manerantan la feonefa anantena ni tundatu kiazava. Tao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia nisy zazalahy anankiray natsoina hoe Nirina. Ny asa tao amin'ny garazin-gezabe anankiray ny rainy. Mampalahelo anefa fa bodoroka ity raim-pianakaviana ity. Fa ny reniny kosa dia kristianina. Indray mandeha dia nisy olona tonga nampianatra soratra masina tao an-tanànan'ny zareo ary nandeha nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ilay zazalahy kely antsoina hoe Nirina, ka nandre ny tantaran'i Jesosy izy. Nahafinaritra azy aoka izany nandre izany, ary tsy ela dia tonga tian'i Jesosy toa andreniny ihany koa Nirina. Ankoatr'izay dia nangataka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo izy mba hivavaka ho andrainy. Nisy nilaza tamin'indrainy fa nivavaka ho azy ny olona, ka nampirehatra mafy ny fahatezeran'ny rain'ilay kely izany. Ary rehefa nody tany an-trano izy dia hoy izy mantsy ilay zanany hoe, nasainao mivavaka ho avy ny olona ry Nirina? Endry dada, ho ilay kely. Dia hoy ny rainy taminy, tsy tiako intsony ny hivavahanao fa raha mbola manao izany ianao kareko dia ho kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao. Ny ainao sisa no ataoko tsy afaka. Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataka ny olona hivavaka ho an'ny dada n'ilay zazalahy kely. Indray alina nefa rehefa nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany izy, dia nisy antso izay nilaza taminy mba hanolo tena ho an'i Jesosy, ary dia nitsangana tsy tamin'ny mpisalasalana ilay zazalahy kely. Ankoatr'izay koa nisy herina nosika tao aminy, nanana fahasahiana hilaza tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo mba hivavaka ho an'ny rainy indray. Ny mpitso maraina an'iny dia nisy olona nakany amin'ilay rainy tany ampiasana ary nilaza taminy hoe, mba fantatrao veringa fa nivavaka ho anao zahay? Ny zanakao nangataka taminay hivavaka ho anao. Sositra mafy ilay raim-pianakaviana raha nandre izany. Ary rehefa nody izy ny harivan'iny, sady efa mamo, romotry ny hatezerana tokoa. Efa lasa natory nefa Nirina raha tonga ny rainy. Endro ilay raim-pianakaviana nitondra hazo be, ary toy ny liona ny herina no ny akarany nakao amin'ny efitranonjanany. Ay, nasainao mivavaka ho andray ny olona? Dado, hoy Nirina kely, tena tiako dia tiako tokoa ianao, ka tsy hitako izay azoko atao afa-tsy mivavaka ho anao. Tiako voavonjy ange ianao ry dady, tiako tsy hisotro toaka intsony, dia nangataka azy ireo mba hivavaka ho anao. Tsy hitako izay azoko atao afa-tsy izany ange ry dady. Vao maika romotra mafy ilay rainy, nobedainy ny zanany ka novelesiny tamin'ilay hazo be. Nivaraontsana ny reniny raha nandre ny fikikika an-janany, lasa ny azakazaka nakany amin'ny tohatra. Ary tamin'izay indrindra kosa endro ilay raim-pianakaviana nidina ny vembena tao anatin'ny aizina. Avy hatrany dia nijery an-janany ilay raim-pianakaviana. Endro ilay zazalahy kely nijoro tery tampitohatra, feno rany akanjo mandriny, mangamangana sy naratra be ny tenany, nefa nisy taratry ny lanitra namirapiratra teo amin'ny masony. Dia hoy izy hoe, neny o, jereo fa nalatsaka ho an'i Jesosy ny rako. Move mba efa nitondra fijaliana na nahafohy zavatra noho i Jesosy ianao? Zao no afatra napetraka Jesosy ao amin'ny Jaona 4:15 manao hoe, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay.
zakaiko fanjarawa tsioketraka satria mananana tsy hitady tompo hafa intsony ao fa satria efa manananao ilay ray tompony zao rehetr'izao tompo ianao no mpiaro ahy tompo ianao koa no miay zay rehetra momba raha io tiako sy tia tiako sy tia Tarika Billy. tiako sy tia Andriamanitra endriny isaorako mahalala ny masara zay rehetra voatokanao ahy dia tao voasambatra tsy hitady tompo hafa intsony ao fa satria efa manananao ilay ray tompony zao rehetr'izao tompo ianao no mpiaro ahy tompo ianao koa no miay zay rehetra momba raha io tiako sy tia tiako sy tia tiako sy tia za mbola tsy mifoana magaga fa zana efa niala zana efa dala mbola tsy nifoana magaga fa zana efa tatsy zana efa ratsy mbola tsy nifoana magaga fa zana efa zao zana efa tsy aho mbola tsy nifoana magaga fa zana efa tonta zana de mpanota mbola tsy nifoana ny antony tsy haiko tsy takatry ny saiko tsy hitako hoe nahoana fa mbola tsy nifoana Tarika Ariela. Sakaizaho momba tsapanao ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very ny ainy mihitsy no natolony
nahazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba hofanadiovana satria tiany lotriana tena tolony ny ainy hoana omba raisore rasitrakao savelanao verimaina ve ny rany sakaizao momba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nya sofijaliana teo mba hofamonjenana loany ny sisatro tsilo ny vatany fenoratrako ireny retrire niaretany avoko satria tiany lotriana satria tiany lotriana tena tolony ny ainy hoana omba raisore rasitrakao savelanao verimaina ve ny rany savelanao verimaina ve ny rany savelanao verimaina ve ny rany zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana fifaliana ho an'ny namanao Ilion Andriamitantsoa ny miara-mianatra aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ny tiany mity andeha araka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika izany tenin'Andriamanitra izany raizany an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao ity an-tany ny an-danitra fanirenay mafy izany mangataka anao mba hamela ny elokay taky ny namelanay izay meloka taminay ary raha hianatra ny teninao zahay dia ahirato ny masonay sokafo ny fonay ampilefero ny tsy fahaizanay ampilefero ny firerian'ny fonay hiazona izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa mety nataonay hatramin'izay angatanay amin'ny fomba manokana ny fanahy masina nazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy amen Ezekiela 20 ka ny 12 ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy aversika indray mandeha nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy Jehova lay raitsika izay ny an-danitra dia mametraka ny sabata ho famantarana aminy sy izay tena zanany
tsy lalàna teo amin'ny jiosy samyrery no oviana ny sabata ry havana fa nomena ho aso ho anao nomena ho antsika rehetra tsy sabata ny jiosy io fa sabata nomena antsika sabata natao atsika tsy ankanavaka ary amin'ny Genesis 2:2 dia mazava tsara nametrahan'Andriamanitra ny sabata mbola tsy nisy mihitsy ny firenena jiosy tamin'izay fotoana izay lalàn'Andriamanitra tsy miova ho an'ny taranak'olombelona rehetra ny didy 10 manontolo ary tsy ho an'ny jiosy irery ny didy manao hoe aza mijangajanga ohatra tsy ho an'ny jiosy irery ny lazana hoe aza mamon'olona tsy ho an'ny jiosy irery ny nanaovana ny hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao ary tsy sabatany jiosy samyrery ny sabatany Jehova io ary nataony ho an'ny olombelona rehetra no fironony vao vita mihitsy ny famoronana ao amin'ny Genesis 1 dia zao ny vakitsika ao amin'ny Genesis 2 dia vita ny lanitra sy ny tany eo amin'ny 1 sy ny 2 vakitsika amin'ny Genesis 2 1 sy ny 2 raisitsika koa ny 7 dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy satria tamin'izany ny tsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny fironony tamin'ny nanaovany azy teo ny nametrahana ny sabata voalohany fa tsy tamin'ny androny jiosy akory sabatany Jehova Andriamanitra ao izay ny voalaza ao fa tsy hoe sabatany jiosy ary nataony ho an'ny olombelona rehetra manambara ny fomba tsara indrindra hoentina miaina ireo didy 10 izay hitantsika napetrak'Andriamanitra ao anatin'izany ny sabata mila andro anankiray hitsaharana isika kanefa tsy izay andro rehetra tiantsika fa izay andro nitendren'Andriamanitra ireo didy 10 ireo no fototra iorenan'ny fiainana sambatra ny fiainana mamokatra sy manana ny maizy azy ary asa raha fantatrao fa ireo didy 10 ireo ny fototra iasan'ny ministeran'ny fitsarana rehetra maneran-tany tsy natao ho an'ny sasatsasany amintsika ihany ireo didy ireo anisan'izany ny sabata izay natao ho antsika rehetra tsy ankanavaka averina indray manamafy io fahamarinana io ny mpaminany Isaia amin'ny reto teny reto dia izay mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina dia hoentiko ho any an-tendrombohitra masina inona moa tendrombohitra masin'Andriamanitra io Jerosalema vaovao dia izao nolazainy ao Isaia 4:5-7 Isaia 4:5-7 mamaky ny toyintsika dia izay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko eny an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra tianao ve no entin'Andriamanitra any amin'ny tendrombohitra masina izay azo manokana ary ho ampifaliany ao amin'ny tranony tandreho ny sabata tsy an'ny advantista ny sabata tsy anatoko-ponoana izao na izao ny sabata ny Jehova io dia raha manaraka azy ianao dia asainy tandrina ny sabata no atserovana fa izy namorona anao izay no antony nametrahany sabata atserovana fa izy namorona anao ary namorona zao rehetrarehetra manodidina anao zao Satana dia tsy tia an'Andriamanitra ary ny zavatra tena amelezany voalohany ny mpanaraka an'Andriamanitra dia ny anaovana izay atonga azy ireo tsy atsiaro fa Andriamanitra ny namorona azy sy namorona zao rehetrarehetra zao ary izay no mahatonga azy mankahala ny sabata hoy Andriamanitra hoe indray andro any ny firenena rehetra dia ho avy enkohoka manodidina ny seza fiandrianako any amin'ny Jerosalema vaovao isaky ny sabata fahitana fampianarana mikasika ny trano fivavahan'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny boky ny Apokalipsy izany io ny Jerosalema vaovao eo amin'io seza fiandrianan'Andriamanitra io ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany no anaovan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra hira fiderana ho an'ny mpamorona azy sy mpamonjy azy ny sabata ny andro 7 matony tsy pihana mihitsy hoe andro 7 fa tsy hoe sabata fitsarana fotsiny io sabata ny andro 7 no andro ny tsara an'Andriamanitra andro no hamasin'Andriamanitra
andro no tahian'andriamanitra. io zany no kofe volamena mamatotra ny famoronana ao amin'ny genesisy amin'ny famoronana vaovao ao amin'ny boky ny apokalipsy. maneran-tany ny fitsipiky ny lalàn'andriamanitra mahatra mandrakizay ary takizany koa ny sabata. Tsy ny foanana naovinanaoviany zany, tsy ny vaina naovinanaoviany zany. Ny ratsan-tanan'andriamanitra ny nanoratra izany teo ambony vato fisaka, tsy mivadika amin'izay nysoratany Andriamanitra. Famantarana maritra mandrakizay ny men'Andriamanitra ho an'ny tena vahoakany rehetra ny sabata. Ary manazava ny toetra maritra mandrakizay ananany sabata, Ezekela mpaminany ao amin'ny Ezekela 20:12. Ezekela 20:12. Meko azy ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Eo mandrakariva Jehova, ary ny sabata no famantarana aminy sy amin'izay manaraka azy. Inoko fa ho isan'izany ianao. Amen. Mr Vonjy sy Jacqueline. Ny andro fafito famantarana reo zanaka sisa zay tena mijoro ho any an-danitra. Fatomboka seko hanavahana ireo zay nifidy any Jesosy ho tompo tsy to. Fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehova fitsarana. Sady voapolofo anaty Baiboly voasoratry ny ratsan-tanan'ny tompo mady. Ndao azo misalasala mandrosoa midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehova fitsarana. Sady voapolofo anaty Baiboly voasoratry ny ratsan-tanan'ny tompo mady. Ndao azo misalasala mandrosoa midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo mpaminarady azy ndao rehiditra. Ndao azo misalasala mandrosoa midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsaharany tompo
jeso zay milanzo mpanarady azy ndao rehiditra zay milanzo mpanarady azy ndao rehiditra radio femon'ny fanantenana fiangana vaovao fiangana vaovao famelabelarana rahatsoratra masina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Rabeanise Lalaina isika rehetra izao no ankasamianatra ho avelao ireo taloha fijery afanoatao vaova avoko ny saina sy ny fo fiangana vaova iara-panatsika rehetra izay mieno ity fandarana ity ny tenako any dia pastor Rabeanise Lalaina izay manao ny lahateny ankehitriny ny lohahevitra izay hojerentsika ao anatin'izao zanam-pandaharana fiangana vaovao izao dia lohahevitra mitondra lohateny manao hoe afaka mino an'Andriamanitra isika afaka mino an'Andriamanitra isika milo izay nefa dia tiako ny manasanao mba hiaraka hivavaka isika Andriamanitra misaotra ny amin'ny fotoana sarobidy menao anay mbola ahafahanay mianatra ny teninao sakafo ny fonay tsirairay avy mba ahafahanay mametraka izany teninao izany ao am-ponay ary mahafahanay miaina izany tanteraka anaran'i Jesosy Kristy amen afaka mino an'Andriamanitra isika zava-dehibe tokoa izany lohateny izany nanontany ny olona iray tsy mino an'Andriamanitra ijimy no anarany antany izy indray andro raha toa ka mba efa nampiady saina azy tao anatin'ny fotoana fohy ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve Andriamanitra mety misy tokoa ve Andriamanitra gaga ijimy satria hoy ilay olona tsy nino an'Andriamanitra hoe tena efa nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany efa saika lasam-pino an'Andriamanitra aho taona maro lasa izay tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanak'ailo voalohany rehefa nijery ireo ratsan-tanana kely ny forotra aho ary nahita ny famiratry ny fiazahana nandinika tao anatin'ireo maso keliny dia nandalo volana maromaro izay nampitsaharako ny tsy finoko an'Andriamanitra efa saika resy lahatra mantsy aho rehefa nijery an'io zaza io hoe tena tsy maintsy misy Andriamanitra ary marina misy azany Andriamanitra izany anoany ny zavatra rehetra dia manana pahary avokoa izay ny olo jerentsika voalohany ny nahariana ny tenan'olombelona dia midika fa misy ihany koa ny pahary ary milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa hoe atoa dia mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony mamerina amin'ny laoniny sady mamaha olana makasitraka ny hatsarana mahatakatra ny momba ny tena ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny isam-batan'olona ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny atidoa no mifehy ny etsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatana izany hoe atoan'olombelona io izany dia misy hery lehibe izay indesiny izy io izany satria miainga avy ao amin'ny atidoa izany raha jiaby mifehy ny zavatra rehetra izay ataon'ny vatana ny solosaina na ny ordinateur dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika kanefa dia mbola sain'olombelona ihany no nentina namorona azy ary mbola olombelona ihany koa no nandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony tsy mahagaga raha toa ka ny mpanao salama ka nanao tsoakevitra hoe ny vatan'olombelona dia milaza amin'ilay pahary mahafinaritra amin'ny feo mafy mazava araka voalaza salamo 7:30 ary 4:40 ozy izy manao hoe iteranao aho fa matahotra sy matalanjona nanaovanao aho mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany tsy voatery mandeha lavitra isika izay vao mahita ny asan'Andriamanitra
ny fahasarotany rafitra eo amin'ny adon'olombelona sy ireo taova hafa ao amin'ny vatantsika dia samy asan'Andriamanitra avokoa ary mampitodika antsika any amin'ilay pahary manan-talenta tsy voafetra. Tsy misy tosika ny firoan'olombelona afaka ampitahaina amin'ny fon'olombelona. Tsy misy fifandraisana ara-tsolosaina afaka hitovy amin'ny firafitry ny retsim-pandrentsika. Tsy misy fahita lavitra, fampangatsiahana na fanomezana fanana mahavita amin'ny fahafenony ny asa ataon'ny orontsika, ny avokavintsika ary ny atodintsika. Ny fahasarotany rafitra eo amin'ny vatan'olombelona no ilazana fa nisy olona nahary mihitsy izy io ary Andriamanitra izany nahary azy izany. Ny vatan'olombelona mantsy dia fitambarany taova amin'ny rafitra ao amin'ny fahafenony ary ny angaliana avokoa izany nanaovana azy, izany hoe voakatsy, voakolokolo tamin'ny mpitandremana fatratra no nanaovana ny olombelona. Isan'izany ohatra hoe ny avokavoka sy ny fo, ny retsim-pandre sy ny ozatra dia samy manana andraikitra tena sarotra tokoa ary miankina amin'ny taova hafa izay manana andraikitra tena sarotra ihany koa. Raha toa ka asianao marika raika hatramin'ny 10 ny vola vy 10 ka ampidirinao amin'ny paosy afangaro ary avoaka avy eo amin'ny paosy indray dia averina tsirairay avy eo dia mety ho tafaverinao milahatra arak'ireo tarehimarika filaharandray ve izany. Raha ny lalàna ankady izany jerena dia iray ao anatin'ny 10 lavitrisa no vitana mety atafavoahanao izany ireo vola ireo tsirairay araka ny filaharany iray hatramin'ny 10. Saintsaina ary amin'izany arakehitriny ny tombotsoan'ny vavony, ny atido, ny fo, ny aty, ny lalandra, ny voa, ny sofina, ny maso ary nify izay miara-mivelatra avokoa ary manomboka miara-miasa amin'ny fotoana mitovy avokoa. Io na fanazavana amin'ny tombona indrindra makasika ny nariana amin'ny vatan'olombelona. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny lahy sy vavy namoronany azy araka ny Genesis 1:9-20. Tsy tongatonga ho azy ny lehilahy sy ny vehivavy voalohany. Manamafy ny Baiboly hoe Andriamanitra dia nahary antsika araka ny endriny ary ny saintsainany amintsika izy ary dia indro nahary antsika. Hojerentsika faharoa dia hoe ny zavatra rehetra dia namboarina dia manana mpanamboatra avokoa. Tsy izany zavatra hoe zavatra izay tongatonga ho azy fa raha jiaby hitantsika io dia nisy mpamboatra aby-jiaby. Tsy voafetra teo amin'ny nariana ny vatantsika ihany anefa ny porofo ny fisian'Andriamanitra. Miparitaka manerana ny lanitra ihany koa izy io. Ilaozy kely ny jiron'ny tanan-dehibe ary andrandrao eny amin'ny lanitra ny amin'ny masonao amin'ny alina ireny abakabaka fotsy any ambadiky ny kintana ireny izay atsotsika hoe voalakite dia andian-kintana miaraka amin'ny masoandro lavitrisa mamiratra toy ny masoandrontsika ilay izy. Tafiditra ao anatin'ny voalakite ny masoandrontsika sy ireo planeta manodidina azy ary ny voalakite dia misy antsika dia anisan'ny iray amin'ireo manandanja indrindra mihoatra no ireo andian-kintana lavitrisa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerena ny abakabaka avy eny ambonin'ny tany sy ilay fitaovana efa any amin'ny abakabaka any antsoina hoe Hubble. Tsy mahagaga raha toa ka ny mpanao salamo milaza izy fa ny kintana dia maneho ilay voninahitry ny pahary araka salamo 9:10 toy izy hoe ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Io nary no azontsika ambara rehefa mijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fitadasiky izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra hozy izy nahary lanitra sy ny tany araka ny Genesis 1:1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Misy pahary izany lanitra sy ny tany dia Andriamanitra nanao izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Kolosiana 1:10 Paoly apôstôly moa izany miresaka an'izy io hoe ao aminy aretany zavatra rehetra. Ny voary rehetra izany dia manampirofo ny fisian'Andriamanitra izay toy ny mpamolavola sy pahary tsy manapetra. Ary anatin'ilay teny tsotra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra no
ahitantsika zany ny valy ny zava-miafy ny fiainana, misy Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra. Maro amin'ny manampahaizana ara-tsiansa lehibe amin'izao fotoana izao no mino an'Andriamanitra. Indray andro dia izao nambaran'ny Dr Arthur Compton, mpitsabo nahazo ny mari-pakasitrahana Nobel Prize momba io andininy amin'ny Soratra Masina io zany izy. Araka ny hevitra ozy izy ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra ny sian'izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsy sarotra ho azy izy ny manana izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra nanao izany. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manam-pirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana miezinezina tsy mbola nisy toa azy manao hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Zava-dehibe na manam-pahaizana ara dia mahatakatra iteny hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tsy miezaka nampirofo ny fisian'Andriamanitra akory ny Baiboly, fa milaza ny fisiany kosa izy. Izao no nosoratan'ny Dr Arthur Coquelin, mpandalina momba ny zava-mananaina. Ny fahazonantoka ny fisian'ny fiainana avy any amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazonantoka ny fisian'ny rakibolana feno tanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanotan'ny pritiray. Antsika fa ny olombelona dia tsy afaka nahary zavatra iray avy amin'ny tsy misy. Afaka manangana zavatra isika, mamorona zavatra ary manambatra zavatra, kanefa tsy nisy zavatra natombotsika avy amin'ny tsy misy izany mihitsy. Eny fa na dia sahona kely indrindra sy ny voninkazo tsotra indrindra aza, ny zavatra rehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso avokoa hoe Andriamanitra no namolona vola, Andriamanitra no nahary, ary Andriamanitra no miazona. Andriamanitra no hoan'ny valiny azo inona momba ny andohan'ny abakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona. Tonga mifandray akaiky amin'ny olona Andriamanitra. Tapany fahatelontsika dia resaka makasika momba an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Ilay Andriamanitra izay namolona volan'ny lanitra feno kintana izay nahary izao tontolo izao dia mikatsaka fifandraisana manokana miaraka amintsika. Ny mifandray manokana amin'ny Mosesy izy araka ny rajeretsika ny Exodosy 7:30 hoe ary Jehova ny teny ny fanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona izay miresaka tamin'ny sakaizany. Izany ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Te hifandray manokana aminao ihany koa Andriamanitra ary ho tonga namanao. Izao no nampanantenain'i Jesosy ho an'izay manaradia azy. Araka ny Jaona 10:12 hoy izy manao hoe ianareo no sakaizako. Samy efa niady-saina tamin'izany resaka momban'Andriamanitra izany avokoa isika rehetra, satria efa ara-boajanahary ao anatin'ny olombelona ny fitiavana fivavahana. Tsy mbola nisy biby nanangana alitara fiankofana izany mihitsy. Fa na aiza kosa ahitanao lehilahy sy vehivavy dia hitanao miankoka atran'izy ireny. Efa mitoetra ao anatin'ny folombelona lalina ao amin'ny faniriana ara-boajanahary ny ankohaka, ny fahalalana an'Andriamanitra ary ny faniriana ho tonga naman'Andriamanitra. Rehefa tanterahantsika zany ny fanirintsika ka mahita an'Andriamanitra isika dia tsy hisy fisalasalana momba ny fisian'Andriamanitra sy ny filantsika intsony. Olona tampitrisany maro ny tsy mihina an'Andriamanitra no niala tamin'ny tsy finoany tamin'ny taona 1700 ary nitodika tamin'Andriamanitra. Nisy mpampianatra iray tao amin'ny oniversite tany a Saint Petersburg nanao fanambarana maneho ny karazana fanambarana nataon'ireo tsy nino an'Andriamanitra izay niovafo tao anatin'ny fifondronam-be sovietika. Toy izao zany fanambarana izany. Niezaka nikarika momba ny dikan'ny fiainana aho tao anatin'ny fikarohana ara-tsiantifika nataoko, kanefa tsy nahita na inona azo nitokiana. Fahatsapana babangona toy izany ihany koa no tao anatin'ireo manampahaizana ara-tsiansa manodidina. Rehefa nijery ny fitadasika izao tontolo izao tao anatin'ny fandalinana nataoko momba ny kintana sy ny fahabangana ao anatin'ny fanahiko dia tsapako fa tsy maintsy misy antony zavatra rehetra. Rehefa nandray ny Baiboly nomenao ahy anefa aho ary nanomboka namaky azy dia feno ny fahabangana tao anatin'ny fiainako. Hitako fa ny Baiboly irery ihany ny loharanony toky ho amin'ny fanahiko. Nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy aho ary nahita ny tena fiadarana sy ny fahafahampo
teo amin'ny fiainana. Izany ny fijoroana vavolombelona izay nataony izany manam-pahaizana izany. Mino an'Andriamanitra ny kristianina iray satria niaona taminy izy ary nahita fa Andriamanitra no nanome fahafaham-po ny filana lalina tao anatin'ny fo. Ilay Andriamanitra izay hitan'ny kristianina tamin'ny mpifaliana hoe misy tokoa no manome antsika fomba fijery vaovao, lanja vaovao, zontom-po vaovao ary fifaliana vaovao. Tsy nampanantena fiainana tsy misy olana ho antsika Andriamanitra, fa nanome toky antsika kosa izy hoe hitarika sy hiazona antsika raha toa ka miroso amin'ny fifandraisana manokana aminy isika. Antampitrisany maro ny kristianina no mijoro vavolombelona hoe aleony mafoy ny zavatra rehetra toy izay miverin-dalana ho any amin'ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra. Izao ny tena mahagaga ny olon-drehetra. Ilay Andriamanitra izay namolavola nahary ary ny azo n'izao rehetra izao ihany no maniry hanana fifandraisana manokana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tovolahy sy ny tovovavy rehetra. Nafaly Davida izany fony izy nanoratra hoe araka ny Salamo 19:7 raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforoninao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy? Matsiaro ny sambatan'olona amintsika ny pary antsika, malina azy ny momba ny tenanao manokana toy ny hoe ianao irery no anovoary no ariny. Afaka mino an'Andriamanitra isika satria ny antony voalohany dia izao hoe noho ny fahasarotany rafitra teo amin'izay rehetra no ariany momba antsika, ary faharoa dia hoe noho ny fanirentsika fatratra ny toeran'Andriamanitra ao anatintsika izay mahatonga antsika tsy anampitsaharana mandra-pahitantsika fitsaharana ao aminy. Ary fahatelo dia hoe satria rehefa mikatsaka ka mahita an'Andriamanitra isika dia omeny amin'ny fafenony izay rehetra ilaintsika sy irintsika. Ny tampany fahaefatra dia jerentsika ny hoe karazan'Andriamanitra manao ahoana moa izy? Karazan'Andriamanitra manao ahoana moa ilay Andriamanitsika? Raha ny kosa aloha angamba raha toka hoe maniry ny ampahafantatra ny tenany amin'ny voariny ilay Andriamanitra ny tena manokana. Tahaka ny ray izay maniry ny ahafantarany zanany azy. Ary ambaran'Andriamanitra antsika ao amin'ny Baiboly hoe iza moa izy ary manao ahoana ny endriny. Zao lazay Genesis 1:7. Inona no lasitra nampiasain'Andriamanitra fony izy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy? Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Izany no fanambarana. Genesis 1:7. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Koa satria isika no ariana araka ny endrik'Andriamanitra dia avy aminy avokoa izany ny fahafahantsika amin'ny saintsaina sy mahatsapa, mitadidy sy manantena, mandanjalanja sy mamakafaka. Ina ara zany ny toetra tena mibahan-toerana amin'Andriamanitra. Andriamanitra te fitiavana araka ny Jaona 1:7. Mifandray amin'ny olombelona Andriamanitra noho ny fony feno fitiavana. Tsy nisy na inona na inona nataony na mbola ataony izay tsy vokatry ny fitiavana, tsy mifangaro fitiavana tena sy fisoronana. Ahoana moa fomba nanehoan'i Jesosy ny endrik'Andriamanitra? Aferin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly hatrany ny filazana ny tenany hoe ray. Satria Malakia 2:10 dia milaza hoe tsy mpiombony ray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va nahary antsika? Ny endriky ny ray sasany hitantsika amin'izao fotoana izao dia tena mahate anana tokoa. Misy ray tsy mivaky loha kosa nefa sady mampiasa herisetra. Tsy mba tahaka izany Andriamanitra. Ray mikarakara sy mihevitra izy. Izy no karazana ray izay tia miara-milalao amin'ny zanany lahy sy vavy. Karazana ray izay mampiata ny zanany amin'ny alalan'ny fanaovana tantara alohan'ny atory. Ny raintsika be fitiavana dia maniry ny anao mihoatra lavitra noho ny fanehoana ny tenany amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny soratra masina. Fantany fa inoantsika kokoa ny olona iarahantsika tonga teto amin'izao tontolontsika izao amin'ny maha olombelona azy izy. Izany hoe tonga olombelona Jesosy. Izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita
araka ny Kolosianina toko 1:5 izy Jesosy zany le endrika Andriamanitra tsy hita. Raha toa ka efa nahitan'i Jesosy zany ianao dia efa nahitan'Andriamanitra. Tonga nitovy saranga tamintsika izy, tonga tahaka antsika izy mba hahafahany mampianatra antsika ny fomba fiaina sy ny fahasambarana ary ahitantsika hoe manao ahoana tokoa moa Andriamanitra. I Jesosy no endrik'Andriamanitra hita maso. Ny tenany mihitsy no milaza izao teny izao manao hoe izay nahita dia nahita ny Ray, araka ny Jaona 4:15 izay nahita dia nahita ny Ray. Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy ao anatin'ireo filazantsara efatra ianao, izany hoe ireo boky efatra voalohany ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia hita fa ny endrika mahatalanjo ny raintsika izay any an-danitra. Nataony aratony ireo mpanjono na fanafo mba anarahany any Kristy ary ny tangorona mba andray ny tsodrano avy amin'ny ankizy madinika. Mampahery ny mpanota rotiky ny fahotana izy ary manaisotra ny fitsaram-belatsy miaraka amin'ny fiezahana fatratra anamary-tena. Nanasitrana ny zavatra rehetra izy, nanomboka tany amin'ny fahatsambana hatramin'ny abokana. Nasehony Jesosy teo anatin'ny hetsika rehetra nataony hoe Andriamanitra dia fitiavana. Nomeny avokoa izay rehetra ny ilain'ny olombelona ary tamin'ny alalan'ny fomba izay tsy mbola nisy nanao teo anatrehany mihitsy hatramin'izay. Teo ankazofijaliana no nanaovan'i Jesosy ny fanehoana be voninahitra ny endrik'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Jaona 4:5. Tsy vitany hoe maty Jesosy mba nanantsika fiainana sambatra kokoa ankehitriny, fa mba anolorana antsika ny fiainana mandrakizay ihany koa. Efa antaonany maro izao ny olona no talanjona, nanantena ary nanonofy ny momba an'Andriamanitra. Hitan'izy ireo eny amin'ny lanitra sy ao anatin'ny hatsaran'ny natiora ny asan'ny tanany. Namaky ny fahanginana nisy hatr'izay Jesosy rehefa teo ankazofijaliana ary tsapan'ny olona hoe tavan'Andriamanitra mihitsy no jeren'izy ireo tamin'ny fotoana io, ka hitan'izy ireo ny tena maizy azy. Fitiavana mandrakizay tsy mety maty. Rehefa malala mety efa mipetraka taminao tokoa izany fanontaniana izany matetika. Mety manahirana ny sainao tokoa angamba izany hoe misy tokoa ve Andriamanitra? Moa ve mba tena misy izany pahary izany? Mety efa nitady ny valiny izany koa angamba ianao taona maro lasa izay. Fantatrao amin'izay ara fa Andriamanitra ankehitriny dia efa misy izy, satria efa nasehon'i Jesosy izy. Ny fahafantarana izany no hitarika anao fanambarana tena matitra manao hoe ray io tiako ianao. Fantatra ankehitriny ny fisinao. Zava-poana ny fiainako raha tsy eo ianao. Tiako ny andraisanao fanapahan-kevitra ka andray an'Andriamanitra sino azy androany. Koa raha ekenao izany dia resao ao am-ponao ao hoe Andriamanitra mila anao ny fiainako, mila fanatrehanao tsy mahefa na inona na inona, tsy mahavita manao na inona na inona, tsy mahavita mamorona na inona na inona raha toa ka tsy eo ianao. Andriamanitra ny hitantsika. Amen. Fomararantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra izany dia tiako ny manasanao mba hiaraka hivavakantsika. Rainay tsy an-danitra misaotra anao ny amin'ny tenina mahery satria nampafantarinao anay tamin'ity fandaharana ity fa tena misy tokoa ianao no nahary lanitra sy ny tany izao rehetra izao ary naseho tamin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny hazofijaliana izany. Tompo, ampio izay mba hino, ampio izay mba hanantena, ampio izay mba ahatsapa izany fisinao izany. Manakina ny fiainana eo am-pilatananao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
metiasarikai ialahamina fatikana tsy misy rikotoana lainandray ny tanako kanampiori naindray ny fiainako de indro tonga vaovao voaravakilay fahasoavana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy AWR feon'ny fanantenana. Faniriko miakakinao ahitatrarilay falebiazana anandratra mianaranao sy akamamiko niasoavana na de marevaka toko izao tontolo izao dia tsy mba mety asarikay ialahamina fatikana tsy misy rikotoana lainandray ny tanako kanampiori naindray ny fiainako de indro tonga vaovao voaravakilay fahasoavana fatikana tsy misy rikotoana lainandray ny tanako kanampiori naindray ny fiainako de indro tonga vaovao voaravakilay fahasoavana. Fatikana tsy misy rikotoana lainandray ny tanako kanampiori naindray ny fiainako de indro tonga vaovao voaravakilay fahasoavana fahasoavana. Ilay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Manasanao anoho ny fiarantsika mianatra ny amin'ireo marika 2 atao eo amin'ny olona rehetra araka ny lazain'i Jesosy ao amin'ny apokalipsy. Iaraka eto indray isika mandritra ny andro vitsivitsy. Miaraba sady mirary soanao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andeha isika angataka ny fanatrehan'ny fanahy masina aty ampanomboana ny fianarana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mety izy ianao ampianatra anay amin'ny alalan'ny fananao masina, ampahitao zava-mahagaga amin'ny teninao izahay, ary omeo hery anarahana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
andeha aloha irahantsika manonona ny andininy ataontsika tsenjery amin'ity lesony ity dia ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo. Raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ny tantara tsy fanadiny hoy ny fitenitsika malagasy. Tena nisy tokoa fifanenjena teo amin'ny samy kristianina tamin'ny lasa. Anisan'izany ny zava-nitranga tany Italia tamin'ny taona 700 taorianan'i Kristy. Nisy vondrona kristianina natoko tamin'ny Baiboly nantsoina hoe vaudois. Nenjehan'ny kristianina maro anisa tany Eropa izy ireo noho ny finoany. Tamin'ny taona 700 dia novonoan'ireo kristianina maro anisa tany Eropa ireo tao amin'ny lohasan'ny Loazy. Ireo kristianina vaudois vitsy mahatoky ireo. Ary 200 taona taty aoriana dia mbola nitafiany fiangonana kristianina tao Eropa indray ny vaudois. Nandefa miaramila 8,000 tany amin'ny toerana nisy azy ireo, izany hoe tany amin'ny toeran'ny vaudois, ny andrian-dahiny Savoie. Nybakio nyty farany vaudois mba ampandroso sy hanome sakafo ny miaramila. Fitaka nefa izany. Nody ho vahiny ireo miaramila ireo ka nandripaka ny vaudois rehetra. Tamin'io alina io dia ny 4 avril 1990 dia olona mihoatra ny 4,000 no novonoan'ireo miaramila ireo. Mampalahelo tokoa izany tantara izany, nefa dia mbola mety hitranga indray. Ny marika 2 izay atao amin'ny olona rehetra ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia maneho amintsika fa mbola ho voahenjika indray ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny ho avy. Manamarika ny tantaran'ny fiangonana mahatoky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io fanenjehana azy io. Ino no anton'izany? Alan'ny Satana ny fiangonana marina ka tiany ho foanana. Hoy Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Ino nefa ny teny fikasana omeny Jesosy ho an'ireo izay enjehana noho ny fahamarinana? Mateo toko 5:10. Mateo toko 5:10. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Dia ampahirezina ianao hikatsaka ny fahamarinana sy haritra amin'izany mba ho mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no mamarana ny fianarantsika androany, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.